zavatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tratro izao fotoana hamerenantsika ny lesona sekoly sabata izao a tena mahalivina ny lohahevitra izay resahana ty amin'ity androany ity koa manasa anao a anaraka izao fandarana izao. Mialoha izany anefa dia manasa anao mba hiara hivavaka amiko a ka hanondrika ny loha isika. Ry Andriamanitra rainay be fitiavana sy be famindrapo, midera sy mankalaza ny anaranao izahay tratra izao fotoana izao indray. Tianay tompo raha hiaraka aminao izay amin'ity androany ity. Koa avelao ny tsy fataterahanay rehetra. Toy izany koa ny mpanomponao izay miaraka amiko ity. Ary aoka ny fanahinao masina no tarika sy hitoetra ao anatinay tsirairay avy. Tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Ny safidy malalaka, ny fitiavana ary ny fitantan'Andriamanitra. Izany indray ny lohahevitra izay hodiniantsika amin'ity androany ity. Raha faritina tsotsotra izy dia izao. Ny safidy malalaka dia izao. Andriamanitra dia nanome tombam-bidiny zavaboary. Nomeny safidy malalaka ny voary, ny olombelona, ny anjely na hanompo azy na tsy hanompo azy amin'aim-po sy ankalalahana. Tsy nataony tahaka ny robot na ny machine isika, fa tombontsoa sy tombam-bidy lehibe no naovany antsika. Faharoa, ny fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia ny zavatra rehetra zavaboary nanoloran'ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana dia maneho fa Andriamanitra dia fitiavana. Asitrany ny amonjy ny olombelona rehetra, tsy tiany na dia izy very na dia iray aza. Ny fahatelo dia izao, ny fitantanan'Andriamanitra. Ny fitantan'Andriamanitra na antsoina koa hoe providence divine. Ny fitantan'Andriamanitra no teny hoenty manontsotra ny asa ataon'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Jesosy Kristy dia ao amin'ny fitoerana masina indrindra. Mifeny toe-javatra rehetra. Ary misy ny fiheverana fa mifeny toe-javatra rehetra Andriamanitra. Sy zavatra rehetra mitranga dia avy amin'Andriamanitra sy fehezin'Andriamanitra. Tsy mitombina sy disoa izany fiheverana izany. Satria tsy ny fitantan'Andriamanitra ihany no mifehy n'izao tontolo izao, fa miditra antsehatra ao ihany koa ny vokatry ny safidy izay ataon'ny tsirairay. Ny voalaza amin'ny Baiboly izay manambara fa tsy mamatra ny zavatra rehetra izay mitranga Andriamanitra, omeny safidy malalaka ny olombelona. Eny fa na dia ny anjely aza dia nomena safidy. Nisy ny anjely tany an-danitra tany izay nitarihan'ny Losifera, izay lehibe ny anjely tamin'izany fotoana izany, dia ny safidy ny komy tamin'Andriamanitra, ary fantatsika raha fa nazera teto amin'ity planeta tany ity izy. Dia toy izany koa ny olombelona nomeny safidy malalaka na hanao ny sitrapon'Andriamanitra na tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra, ary anisan'ny ny safidin'ireo ray aman-drenitsika Adamaseva dia ny hinana ny voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, ka nahatonga ny fahafatesana teto amin'izao tontolo izao. Raha ny programan'Andriamanitra dia tsy hisy ny fahafatesana. Saingy izao, raha ho toka nanaraka ny sitrapony ny olombelona, saingy navelan'Andriamanitra itso ny toe-javatra satria nanaja ny safidy Andriamanitra. Mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra, midika izany fa mifehy ny izay zavatra mitranga izy. Tamin'ny zanak'Israely ohatra, ny ampitan'ny ranomasina mena, dia satria nanao ny sitrapon'Andriamanitra reto zanak'Andriamanitra reto, ny mpitarika ny zanak'Israely dia Mosesy, dia notantanin'Andriamanitra ka niditratreritry Andriamanitra nampisaraka ny ranomasina mena. Imbetsaka ny soratra masina no maneho an'Andriamanitra miaina fanandramana momba ny faniriana tsy tanteraka. Izany hoe mifanohitra amin'izay ambaran'Andriamanitra. Toe-javatra izay ray no tiany hitranga amin'ny vahoakany, saingy hafa noho izany no fiten'izy ireo. Toy izany koa rehefa mizotra amin'ny fiainana zanak'olombelona tamin'ny andron'ny zanak'Israely ohatra, dia Andriamanitra naniry ny programan'Andriamanitra dia ny hoe ny zanak'Israely no fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Jerosalema, Joda, ny Israely ray manontolo teo amban'ny fitantanan'ny Davida Solomona tamin'izany dia mbola tena niaiko izao tontolo izao, ary natahotra sy ny olongolo izany fanjakana izany. Ary programan'Andriamanitra no
amin'ny alalan'izy ireo no iparihan'ny filazantsara saingy zao noho ny fiodinany zanak'Israely noho ny fanompo-tsampy ny vahoaka taty aoriana dia lasa nandika ny didin'Andriamanitra izy ireo ary vokatr'izay dia efa napilaza mialoha Andriamanitra fa raha anompo sampy raha andika didin'Andriamanitra dia ho resy ny fahavalo dia tamin'izay fotoan'izay dia babo resin'ny fanjakana Babilôna ny zanak'Israely tamin'izay fotoan'izay ary lasa babo tany izy ireo ary teo anatrehan'izay indrindra no tsy mifanaraka foana amin'ny zavatra irin'Andriamanitra ny toe-javatra mitsanga no ny safidy ratsy izay ataon'ny olombelona na io aza izany toe-javatra izany maro no mitsanga nefa tsy tian'Andriamanitra hitranga maro ny toe-javatra ohatra hoe ny korontana ara-jeografika sy ny toe-java misy eto amin'izao tontolo izao vokatry ny inona vokatry ny tsy fahaizan'ny olombelona mitantana ny zavaboary no mahatonga ireny doro-ala doro-tanety mahatonga sy ny sisa mahatonga ny simba ny nofontany mahatonga ny hafanan'ny planeta vaky miloaka ny couche d'ozone mafana ny planeta tsy safidin'Andriamanitra izany fa vokatry ny zavatra ataon'ny olombelona ka mahatonga vokany ratsy eo amin'ny fiainany. Anambaraka izy ity fa ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ao amin'ny Matio 7:25. Nefa nanao fangatahana tamin'ny ray toy izao koa izy rehefa nanakaiky ny fotoana hanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Raha koa raha azo atao dia aoka isonina amiko ity kapoka ity nefa aoka ny sitrapon'Andriamanitra no atao fa ny ianao. Azon'Andriamanitra natao ary afaka raha ohatra ka hoe tsy nampandalovina tamin'ny hazo fijaliana i Jesosy Kristy kanefa noho ny fitiavana dia tsy maintsy natao zany mba ho famonjena ny olombelona rehetra sy ny mpanota rehetra. Ny maefa ny zavatra rehetra an'Andriamanitra dia tsy mijika tsy akory fa afaka manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny fahendrena sy ny lojika izy. Raha fitinina dia hitantsika ary tsy maintsy aventsika tsy pena indray fa tsy azon'Andriamanitra atao ny manery ny olona ho dia satria tsy fitiavana intsony ny zavatra atao antery. Ny mpanota anankiray ohatra dia tian'Andriamanitra mba hibebaka ary aporisihany mandrakariva miasa ny fanahy masina mba hatonga nazy verina amin'Andriamanitra ka azo ny fiainana mandrakizay ary na tany dia hitondra fiadanana sy fiadanam-po sy fitahina ho azy ny fanomporan'Andriamanitra. Nisy mpianatra anankiray Jodasy ohatra dia efa niezaka mandrakariva Jesosy mba hanova azy kanefa nosafidiany ity mpianatra ity ny tsy henon'ny fanahy masina ary tonga ao hatrany amin'ny famadihana an' Jesosy Kristy dia amin'izay fotoan'izay dia tsy afaka miditra trehitra Andriamanitra fa manaja ny safidiny ary tamin'izay fotoan'izay dia niafara tamin'ny famonotena no nataon'ny Jodasy. Midika izany fa na dia omena fahafana manao safidy mifanohitra amin'izay tian'Andriamanitra na ny voary dia tsy miankina amin'ny fanapahan-kevitra momba izay safidian'ny olombelona. Izaho sy ianao dia manana safidy malalaka. Ny olombelona tsirairay dia nahafatezan'i Jesosy Kristy dia teto amin'izao tontolo izao dia ny mba hamonjena ny olombelona rehetra ary ny safidy dia tsy faritan'Andriamanitra mialoha. Tsy Andriamanitra mamaritra mialoha hoe voavontsy ny olona anankiray na tsy voavontsy. Mety ho fantany izany saingy ny mamaritra izany dia ny safidiko safidinao. Mbola manana famonjena ianao, anjara famonjena. Afaka misafidy malalaka izany. Ary afaka ny fanarahana sitrapon'Andriamanitra dia mitondra fitahiana ho antsika. Azony atao ny mitantana tantara ho amin'ny fiafarana tsara ka ny fikasana ho an'ny rehetra. Ao anatin'izany nefa dia manaja ny fahalalana voary izy izay fepetra takin'ny fandraisana misy fitiavana maro. Na dia mpanota aza izay efa tena iringirina nanao fahotana maro dia takan'izany ohatra Zakaios izay mpamory rehetra dia efa nanao apitaka nangalatra teo amin'ny lafiny ara-bolana netra nampitombony ny zavatra tokony aloha dia na tatak'izany aza ny endriky ny olona anankiray dia mbola afaka misafidy ary Andriamanitra dia mbola afaka mitantana ny fiainan'ity ny olona tsirairay izay mibebaka ho amin'ny tsara. Ny dia sitrapon'Andriamanitra dia izay tian'Andriamanitra hitsanga na izay tokony hitsanga raha toa ny rehetra mpanao araka izay in'Andriamanitra. Andriamanitra zany mametraka programme hoe tia ny idealy raha manao ny sitrapoka ianao dia mizotra tsara tahaka izao ny fiainanao. Raha izany dia hita fa manondro ny sitrapon'Andriamanitra ho fananirenana ny fiasana toko voalohany dia ny 1:20. Raha misy olona anankiray zany izay atao hoe noho ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra dia misy toe-java-dratsy teo amin'ny fiainana dia izay koa tsy midika nampifehany
toejavatra rehetra andriamanitra dia ny toejavatra iny vokatry ny safidiny kanefa andriamanitra dia afaka mandeha amin'ny fanarenana indray araka izany fomba ifijery zany ny fitantan'andriamanitra dia tsy mahakasika azy irery toy ny hoe izy rerya no mifehy ny toejavatra miseo rehetra zany hoe atao hoe acteur ny acteur eto amin'ity zao tontolo zao ity zany mahatonga an'izao fahoriana sy rehetrarehetra izao a dia andriamanitra dia ny programandriamanitra dia ny tsara sitra ny iadanan'ny olombelona ny aina amin'ny fahasambarana kanefa ny toy ny fifandriana lehibe nisy eto amin'ity zao tontolo zao ity a dia misy ny faharatsiana eto ary ny toejavatra misy dia mizotra ho amin'ny faharatsiana hatrany izao tontolo zao mizotra ho amin'ny fahoriana kanefa andriamanitra dia mbola mifehy toejavatra rehetra mbola afaka miditra antsehatra amin'ny fiainany tsirairay andriamanitra afaka mitantana manao fanarenana raha misy tany amin'ny fahalavonana misy tany amin'ny fahotana amin'ny voady tsirairay dia manana programa tsara andriamanitra na dia eo ary zany fahoriana sy toejavatra ratsy misy eto amin'izao tontolo zao ty mbola afaka misafidy amin'andriamanitra isika manao ny sitrapony ary amin'izay dia manaraka ny planina izay hitondrany amin'ny fiainantsika araka ny volasana hoe mana hevitra iverana anao aho hevitra fitondra fiadanana fa tsy loza azonao mana fanantenana ny amin'ny farany ao amin'ny Jeremia 7:20 ka raha manary miverina amin'ny fanarahana ny dravitr'andriamanitra izany sika le hoe fanarenana dia azo antoka fa amin'ny farany dia azo anjara fiainana mandrakizay ary fiainana eo ambany fiarovana sy fitahian'andriamanitra na dia mety ao anatin'ny fahoriana azy ny fiatrehantsika fahoriana sy fitsapana dia tsy midika izany fa izany tokoa no faneren'andriamanitra ho antsika eny mety hisy ny toejavatra miseho eto amin'ity zao tontolo zao ity olona izay nanao ny marina kanefa hiaran'ny fahoriana sy ny atao hoe fijaliana vokatry nefa dia manao ny marina takan'izany ohatra Job avelan'andriamanitra iseho aminy reny toejavatra ireny kanefa dia ho amin'ny tsara afaka avilin'andriamanitra ho amin'ny tsara ny fahoriana izay miatra amin'ny tsirairay mba hatonga anamafy ny finoana ohatra ho Josefa ohatra izay olona mahatoky dia nampijaliany ralahany dia nalefa tany Egipta ary nogadraina tao am-pontsy nefa nijoro tamin'ny fahamarinana namboarina andriamanitra nefa ny toejavatra mba ary lasa prime ministre tao Egipta izy ary fitahoina Egiptianina sy ho any zao tontolo zao tamin'izany fotoana izany mamoaka zavatra ho antsika ny amin'ny toejavatra ratsy zany hoe ny toejavatra ratsy izay miseho zany dia afaka avadika Andriamanitra amboarin'Andriamanitra ho zavatra ho antsika ary raha matoky an Jehova isika dia azony ampiasaina na dia ny fahoriana aza mba hanintonoana antsika hanakaiky azy be kokoa ary mba andrisihana antsika hiantra sy hiay ny hafa izany ndra-panavotan'Andriamanitra izany dia tsy noverina tao teoriana na naraina taoriana nalavony Adama fanambarana ny zava-miafina izay atry ny fony fahagola izany araka ny voalaza amin'ny Romanina 5:15 tsy nibaiko ny isian'ny fahotana tsy akory Andriamanitra fa tazany mialoha ny fisiny ka nomaniny izay ilaina hoenty misetra io zava-doza mahatsiravina io ry mpanompon'Andriamanitra ianao izay manatrika amin'ity anio ity fantatra ny toejava misy miaratsy ny fiainana ito amin'izao tontolo zao ary ny faminania dia milaza fa mbola hiasarotra trany ny toejavatra iseho mandra-piavin'i Jesosy Kristy tsaroa nefa mbola mifehy ny toejavatra rehetra Andriamanitra mbola ao amin'ny fitoerana masina Jesosy Kristy mbola androm-pahasoavana izao ary mbola afaka mamily hitantarany fiainantsika izy ary raha te higoka izany fitahiana sy fahasoavana izany sika dia mila miandany amin'Andriamanitra amin'ny safidy malalaka izay nomeny ahy sy ianao ho anahy manokana moa dia efa ny safidy an'Andriamanitra anaraka azy amin'izay alehako mandritry ny androm-piainako toy izany koa ianao manasa anao fa mbola afaka manao zavatra tsara amin'ny fiainantsika izy atonga antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay ary atonga antsika fiainana eo ambany fiahiana sy fitantan'Andriamanitra azo antoka mety andalo fahoriana angamba kanefa azo antoka ny fiarahan'Andriamanitra satria matoky sy marina ny teniny ny zava-doza dia ny fialana eo amin'Andriamanitra fa izao indrindra no fotoana izay hiverenana amin'Andriamanitra ka ny safidy malalaka izay ataontsika dia hiandany aminy miaraka amin'ny fitiavany miaraka amin'ny fitantanany dia ho mpandresy izao sy ianao andeha hofananantsika mivavaka izao fotoana sarobidy izao vavaka isika tompoko
ry Andriamanitra andrenampi-fitiavanao misaotra anao indray fa afaka namerina ny lesona izahay misaotra anao satria tsapanay fa tianay ianao nataonao ovoary manasafidy malalaka izahay aoka izany safidy ataonay izany ho an'ity mpanomponao ity sy ho an'ny voary rehetra dia iverina eo aminao Andriamanitro mety nisy fotoana zay nialana tao aminao fa ny fiverenanao ny fiandanina aminao no azo antoka mba azonay famonjena ka anaraka ny drafitra sy ny plana zay nomaninao ka ampiarahanao amin'ny fitantananao amin'ny fiainanay izany ka dia hovoaka mpandresy izahay handova ilay fiainana mandrakizay aoka mba hananjara izany ty mpanomponao ty sy izay nofidianao ary ingane mba handray fitahiana amin'izao sabata izao tonona sy angatana amin'ny alan'i Jesosy Kristy izany vavaka izany amen. Mianatra eo tongotrao